fa isan'ny teraka resabe ary ny afara tamin'ny fikorontana-tsaina tamin'ny malagasy tamin'ireo faritra maro ny aretina pesta sy ny famparitahany tamin'ity herinandro ity. Toerana efatra no efa fantatra sy nahitana trangana fahafatesana pesta. Manay ny fisian'ny aretina pesta ao anatin'ny distrikan'ny Benenitra nefa ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Fanadiadiny. Aina ny mety isian'ny pesta ao anatin'ny distrikan'ny Benenitra. Raha ny taritra nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy avy any amin'ity distrika ity dia olona ampolony maro no nahitana sorotry ny fambarana mitovitovy ny pesta ary namonyainy ny volana Jona hatramin'ny volana Aogositra teo. Ireo ankizy no tena nahitana ny soritra aretina. Nanomboka tamin'ny volana Jona à partir le 15 hatramin'ny volana Août eo misy olona anankiray mananjanaka efatra salambarga koa maty daholo le zana. Misy fokotany anankiray antsoina hoe Analamena ao anatin'ny commune Hara distrikan'ny Benenitra tsy latsaky ny 70 ny zaza maty eo manomboka amin'ny herintaona ka hatramin'ny 20 taona. Ka za zany raha mahita hoe mafana araka ny fanazavana ministère ny fahasalamana mafana le fiantohany aretina pesta dia pulmonaire zany hoe amin'ny avokavoka mikohaka za zany gaga fa ohatrany hoe pesta angamba no nahazo ny vahoakanay any amin'ny distrikan'ny Benenitra ka manao antsoavo hoe efa nteny aminao andreo matao ministre mahakasika anio ka tokony ho jerena akaiky ary tsy tokony hiverina indroa any amin'ny distrikanay zany valana aretina zany. Tokony mba haparitaka ny CSB2 ma zany isaky ny fokotany za manakataka bloky aho zany ma infrastructure goavana zany tsy ho vita anatin'ny 2 volana 3 volana fa ny tomobily angambana mba moramora mba hitondrana mba farafaratsiny zay mba manana ambulance zany na ataotsika hoe 4x4 zay brocateuran'ny ministère ao omeo an'io hôpitalinay fa tena mijaly zay. Arak'izany dia miantso ny fahefana mpanatanteraka andray andraikitra mikasika io trangana aretina mahazo ny mponina ao anatin'ny distrikan'ny Benenitra ny solombavam-bahoaka Randrianandraina Théophile.